Ny fahombiazan'ny ady ara-panahy. Ilanja ny teny tenenina. Aoko malay ny teny fa maladigainy. Jakoba 2:5-10. Tsy fantatry ny doivolo ny eritreritrao fa izay teneninao tamboriny. Milanja ny fitsanganan'i Jesosy Kristy maty eo amin'ny fiainanao andavanandro. No anjara toerana ny fanahy masina amin'ny matepolo ny fanahy masina anao. Ny fatakaranao ny toeram-boninahitra misy anao an-danitrao na dia mbola eto an-tany aza ianao dia tena zavatra lehibe tokony tahaka ny voalaza amin'ny Kolosiana 4:7. Ampiasao ny rano Jesosy Kristy. Apokalipsy 2:12. Tena ampahafantarana antsika fa ny fifankatiavan'ny kristianina rehetra eo an-tanàna no manafaingana manatsara ny ady ataontsika. Mitafia ny fitaovam-piadiana fito araka ny voalaza amin'ny Kolosiana 4:7-7 hatramin'ny 5:20 dia ny eo amin'ny loha misy famonjena, eo amin'ny tratra misy ny rariny, eo amin'ny tanana ilany ny tenin'Andriamanitra, eo amin'ny tanana ilany ny finoana ho ampinga, eo amin'ny valahana ny fahamarinana, ny vavaka, ny fitiavam-bavaka, ny lohalika, ary ny fahavonam-panahy, ny filazantsara ny fihavanana tongotra. Ampiasao ary ny tenin'Andriamanitra, dia aoka isaina pozitiva foana ianao, ampiasao ny enjelinao, felohy fiderana, fiainanao andavanandro, sy ny sisa, ary izao hiaraka anao vavaka ny finoana atao amin'ny fitiavana. Dia ho hitanao fa ahomby ny vavaka ady ara-panahy